Alatsinainy fa 5 ny volana janoary taona 2024 tolotra na raba tompoko lasy tompoko vavy manaraka ny fahitalavitra MBS ny onjam-peo 5 teboka 4 FM amin'izao ora sy fotoana izao miverina indray ny dinika rehefa nataontsika hoe niala sasatra kely tao anatin'iny farantaona sy fiandohan'ny taona iny ararotina ihany koa satria inona fa mbola tsy tara amin'izao volana janoary izao ny arabana atsika rehetra natratra nyity taona 2022 ity egnany hitondra fanambinina sy fahasoavana ho antsika rehetra tsy hanavahana malagasy ray manontolo na eto toerana na ny ivelany ity taona ity eo ihany koa ny amin'ny lafiny maholona ray manontolo irina ny sy ny fahasoavana ho antsika rehetra tsirairay avy ao ambin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ka saina sy ho atao amin'ny zavatra rehetra mandritra ity taona ity na izany aty izany niazakazaka ihany koa ny toetra raha-pirenena taona 2024 mandeha miandalana eo ihany ny resaka fasairanana ankilany no ny antony tsy fahaiza-mitantana hoy ny faneho-kevitra maro samihafa amin'ny resaka politika amin'izao fotoana izao antony izany ny sy ny fandaharana dinika izay arahanao isaky ny alatsinainy tahaka izao rehefa amin'ny valo sasany amin'ny 7 ora ariva eo eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny MBS tahaka ny mazatra manasa vahiny foana isika hijery sy hitondra fa makafakana fijery ny momba n'izay raha-pirenena izay eo amin'ny ity an'io ity Andriamatoa Iada Jean-Pierre no vahintsika izy no anokatra ny fandarana aloha zany ho amin'ity taona 2022 ity hijery ny makasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ho amin'ity ariva ity asaina sahady ianao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany eo amin'ny ora ray tahaka ny mazatra ny faharetana iresahana an'izay olana sosialy politika ekonomika izay akasitrana ihany koa ianao zany arak'izay Andriamatoa Iada Jean-Pierre nanaiky sahady ny vahiny inao ny voalohany vahiny koa tanatiny ity fandarana ity ho amin'ity taona ity inona ihany koa fa hitondra fijery vaovao vahaolana vaovao ihany koa hoentina nasoavana indrindra ny firenena akasitrana tompoko nanaiky ny vahiny atao anatin'ny dinika de faly miarabanao Iando faly miaraba ny MBS ary mifaly miaraba ny mpiara-miarisa rehetra ato amin'ny MBS zany nahatratra itotanite mbako manana ny firarintso sy fiarabana ireo mpanaraka ny fandaharana zay nataonao teo mirary soa ho an'ny rehetrarehetra ahita sotsika amin'ity taona ity dinika ny fandaharana za vonona ny fampidinika foana na de voavoalohana famboana vonona ny fampidinika foana rehefa raharaha ny firenena ahasova oka no resahana ka dia sotra pitsaka zay indrindra akasitrahana satria raharaha ny firenena fa tsy hoe an'olo tokana na ny mpanao politika na ho amin'ny antoko izy ity fa atsika rehetrarehetra malagasy tsirairay avy zay matsapa fa olo-pirenena de tokony hanana andraikitra sadidy amin'izay vahaolana ho an'ny firenena izay niazakazaka hoy ihany raha-pirenena teo anomboantsika ny adefitra amin'ity ariva ity makasika an'ireny fandikan-dalàna isan'ny zavatra nisongadina aloha zany tany amin'ny fanaovana atsapaka tany amin'ny seny tany ny laharana ho an'ireo kandida tamin'ny taona 2024 de isana namafy ny fisiny ny coup d'état institutionnel ny kandida filoha teo aloha raha valomanana marika toy izay ny zavatra zany atao anatin'ny resaka fanendrena tsy fanarahan-dalàna ny tiako lazainy ny fanendrena ny loholona général Richard Ravalomanana teo ihany koa ny fametrahana sy fanendrena azy indray ny amin'ny fiverenany asesena ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina tamin'ny fanapaha-kevina izay hoe tsy azo ivalozana kanefa azo ivalozana ihany zareo ihany namoaka an'izay manahoana ny fahitana satria maro de maro izay fandikan-dalàna tazana sita nandritra ny fitondrana Rajoelina Andry izay ihany fahitanao azy amin'izao fotoana izao indray Andriamatoa Iada Jean-Pierre mpandrindra nasionaly ny atoka FLN marina tokoa zany ny filoha Marc Ravalomanana rehefa nanao akitsapaka teny amin'ny CENI dia nanambary izy rehefa nivoaka tao fa misy fanonganam-panjakana ataona rafim-panjakana na coup d'état institutionnel eto amin'ny tany tsy ny fanjakana marina tokoa zany satria teo no nanomboka izany fanonganam-panjakana ara-panjakana izany na coup d'état institutionnel zany ary mbola mitohy ary ny faranana tamin'ny investiture tamin'ny 12 ny volana desambra teo dia izao tsika mipetraka zany mitoetra zany lay fahefana tetezamita ahoana moa no antony hoe ahafahana miteny an'izany zavatra zany raha azavaina tsotsotra le izy de tsotra kely ny fanonganam-panjakana dia famaranana ny fahefam-panjakana mialohan'ny fahataperany ny fotoana nomeny ny vahoaka azy
ny fifidianana tamin'ny 2018 izay nametrahana n'Andriamatoa ny Andry Nirina Rajoelina ho filoha firenena nanomboka ny 7 ny volana janoary 7 2019 dia mifarana ny 9 ny volana 4 ny mandat mahafiloam-pirenena azy. Rehefa nofaranana zany tamin'ny 16 Desambra 2023 izany fahefana nomen'ny vahoaka izany de niongana zany ilay fahefana napetraky ny vahoaka satria de zay mihitsy hoe ny fiongana ny fahefana dia ny fialany mialohan'ny fotoana fahataperan'ny fotoam-piasany. Mety maro ny miteny fa hoe efa nametra-pialana ny filoha i Andry Nirina Rajoelina, eo mihitsy no hitondrana fanazavana. Ny fametra-pialana napetraky ny filoha-pirenena i Andry Nirina Rajoelina tamin'ny 7 ny volana septambra dia fametra-pialana teo amin'ny toerana misy azy na hoe démission à son poste. Zay zany no article 46 ao amin'ny lalam-panorenana, démission à son poste. Fa tsy ny article 52 zay milaza hoe nandao fahefana izy. Tsy nandao fahefana ny filoha Andry Rajoelina tamin'io satria noho ny firotsahako fidiny ataony dia manao fiteren'ny lalam-panorenana izy ametra-pialana amin'ny toerana misy azy. Noho izany ny toerana misy azy ny asa zay ataony izay no dimbiasa ny olona manisy misolo azy, fa izy tsy mametra-pialana amin'ny mahafiloam-pirenena azy raha satria tsy maintsy tapitra hatramin'ny 7 ny volana janoary 2024 izay voatapitra amin'ny mahafiloam-pirenena azy. Rehefa natao zany ny fianianana na investiture ny 9 ny volana Desambra, ny dikan'izany zany dia nofaranana tamin'ny 9 ny volana Desambra io ilay mandahany ilay filoha-pirenena teo aloha, niongana zany ilay fitondrana teo aloha, naongana izy zany ny dikan'izay ny investiture zay natao tamin'ny 9 ny volana Desambra io dia famaranana nylay coup d'état institutionnel natao ary nahafahana nametraka fahefana tetezamita izay mitondra ny tany sy ny fanjakana ankehitriny. Io tetezamita unilatéral io zany tsy arahany rehetrarehetra, tsy eken'ny rehetrarehetra ary tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Dikan'izany ny hitatsika reny fa miezaka mafy izy hitady ny reconnaissance internationale raha tsika nahita reny misy vahiny be deaibe tonga nasaina sy ny karazany reny. Fa itsika zany ho an'ny FLN zany dia fahefana tetezamita no mitoetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana ankehitriny ary maro ny zavatra manam-porofony zany. Afaka mitondra ohatra am'izay fanaporofony zay akoatran'ilay betsaka mihitsy akoatran'izay famaranana zany aloha voalohany indrindra zany namaranany aloha zany voalohany indrindra ny any lay fotoam-piasany lay filoha teo aloha zay tokony farana amin'ny 20 ny volana janoary 2024 tapaka talana zany lay mandat, niongana zany lay fahefana. Fa ny nanao an'ilay fanonganam-panjakana kosa dia ny ACC zany niaraka amin'ny namany rehetrarehetra ny Andry Rajoelina sy ny karazany rehetrarehetra zany. Tsara ho fantatra ando fa ny fitondrana tetezamita rehetra teto Madagasikara dia ny ACC daholo ny nametraka azy. Zay aloha. Ary rehefa apetraky ny ACC ny fitondrana tetezamita nisy teto Madagasikara tao aoriana fanonganam-panjakana dia manao hetsika na fianianana na investiture io mitovitovy sy mifanaranaraka amin'ny lalam-panorenana isika. Niseho zany na tamin'ny 2002 zany niseho zany ho farany teo tamin'ny 2009 niseho zany ity 2023 ty. Dikan'izany tsy hoe satria ny ACC nanao azy satria zao satria izay le endriky ny fanonganam-panjakana nisy. Ny lazantsika fa tsy manaraka ny lalam-panorenana ity fitondrana ity akoatrany izay fatongavany teo amin'ny fahefana zay de iarahantsika nahita tsara fa nanametraka ny gouvernement azy izy de tsy manaraka ny lalam-panorenana. Ny voalaza ny lalam-panorenana raha nanaraka ny lalam-panorenana izy fa tsy mieritreritra ny tena no tetezamita dia mazava ho azy fa ny olona natolotry ny maro anisa teny amin'ny anteny mera-pirenena zay ny anteny mera-pirenena no mitondra azy makany amin'ny filohan'ny repoblika
no prime ministre ny tendrena. Ny zavatra hitatsika dia ny safidy prime ministre tam'ireo telo zay lazainy fa natolotra ny filohan'ny repoblika. Ny taratasy fanolorana azy tsy fantatra mazava izavy ny nanolotra azy satria ny an'ny maronisa dia tokony ho anankiray ihany, tsy manaraka ny lalam-pandroenana, ary tena tsy manaraka ny lalam-pandroenana izy satria fitondrana teteza mihitsy normal be izy raha tsy manaraka n'lay lalam-pandroenana. Nakarany tany an-dapany solombavam-bahoaka amin'ny maha solombavam-bahoaka azy satria rehefa manao samboady ny solombavam-bahoaka de amin'ny maha solombavam-bahoaka azy zay. Zay tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana mihitsy ny fiona ny filohan'ny repoblika sy ny solombavam-bahoaka any an-dapa ny filohan'ny repoblika manao samboady zany mijoro amin'ny maha solombavam-bahoaka azy. Zavatra azo heverina ve izay indrindra no mantsy ny mahakasika an'iny hoe azo heverina ve zany fa tena hoe avy any amin'ny solombavam-bahoaka reny anarana ataontsika hoe prime ministre akoatra ny fandikana lalàna hoy zay satria mbola sarotsatra ihany koa no mandika an'ilay lalàna raha ny fomba fijery anazy hatramin'izay ny artikla fa 450 mahakasika ny fanendreny io satria tsy mazava hoe ray sa roa tokoa ilay tokony atolotry ny solombavam-bahoaka fa ny akoatran'izay ny hoe tena anarana avy any amin'ny solombavam-bahoaka maro anisa tokoa sa mety hoe endrikendrika fotsiny ihany fa mety hoe efa voatendry mialoha ihany fa atao sarotsara ny anolorana an'ilay anarana. Raha nanaraka raha fitondrana ara-dalàna izy de nanaraka ny lalam-pandroenana dia mazava ao anatin'ny lalam-pandroenana fa prime ministre no atolotra, tsy olona be dehibe. Prime ministre ray zany zay ny feran'ny lalàna atolotra ny maro anisa fa tsy hoe tsisy an'izany hoe tsy ray na roa, misy prime ministre no atolotra singulier io ray zany no atolotry ny maro anisa, tsy misy maro anisa be dehibe eo. Faharoa manarakaraka an'izany tsy miteny mihitsy ny eo manolotra zay olona mieritreretiny prime ministre maromaro ny maro anisy avy eny amin'ny antenimeram-pirenena fa ny maro anisy avy amin'ny antenimeram-pirenena de manolotra prime ministre zany prime ministre ray ihany no tokony atolony fa le izy tsisy fandraisany mihitsy ny lay fahefana mijoro mihoatra amin'ny lalam-pandroenana noho zany tsisy antony mihitsy ny hamakina le izy amin'ny lalam-pandroenana. Le izy ny zava-dehibe de tsy hoe iza ny nanolotra azy fa hoe nanaraka ny voalaza ny lalàna ve izy ka ho atsika zany ho anay FLN ny fanarahana ny lalam-pandroenana satria izay de mirona amin'ny fametrahana ny tanytan-dalàna de ny fanarahana ny lalam-pandroenana no tokony mipetraka dia fanarahana ny lalam-pandroenana any anivon'ny antenimeram-pirenena no maro anisa de any anivon'ny antenimeram-pirenena no anolorany ireo maro anisa ny ho prime ministre. Zay aloha mazava tsara. Manana vice président, manana président ny antenimeram-pirenentsika afaka manolotra izany satria ireo no afaka mifampiresaka mivantana amin'ny filohan'ny repoblika, afaka manolotra ilay anarana hoe ity reto ilay ity ny anaran'ny prime ministre avy amin'ny maro anisa. Raha ihany ny prime ministre fa tsy olona maromaro, tsy misy safidy zany ataony ny filohan'ny repoblika amin'io. Tsy ny filohan'ny repoblika no misafidy amin'io fa ny maro anisa no misafidy. Ary zany de anisan'ny tsy fisina endrika politika mazava eo amin'ny filoham-pirenena sy ireo olona zay nifidy azy zany ao amin'ny solombavam-bahoaka. Mety mitombony zany satria efa tam'le mandany teo aloha no mahasolombavam-bahoaka an'ireo de mety tsy mifanaraka antsony ny linina politika an'zareo raha ny tena izy fa manapitra mandat le député de tsy afa manoatra zany fa manaraka fotsiny an'ilay linina apetraky ny antoko zany zay ny groupement politika zany zay naalany azy tam'ilay fifidianana fa raha ny tena hoe fandehany tsy mitombona antsony le satria izany ady hevitra izany de tokony ho vita ny ambadika any anatin'ny antokony satria nge lay filoham-pirenena nge no tarika an'ireo groupement politika manana ny maro anisa ao amin'ny antenimeram-pirenena firifiny moa ny resaka tsy afaka nataony tany amin'ny ariana hatramin'izay afaka resahany ihany zany fa matoa izy miakatra an-tapotrana io de misy tsy fitovizakevitra ngeza be ao zay ny tena mahatonga azy hoe miakatra an-tapotrana io zany hoe tsy voalamina tany ambadika tany ntsony hoe ity ihany no atolotra de manjary miakatra an-dapa le hoe misy telo fa de ity aloha no ekeko za tsy tia miova, za tsy miova ary tsy tia manova ka mahagaga moa zany fa tsy fantatra aloha zay atenain'ny olona nifidy azy fa olona tsy tia manova ary tsy tia miova le olona nifidiny rehefa lany izy tena miseho le toetra
lany izy de fa za tsy miova zany za tsy tia manovanova zany za de ina fiovana endrasany tsisy ka zay indrindra no mahakasika an'iny nisany fitsipaham-pitokisana zay 5 no sy ny azo teny anivon'ny anteny miram-pirenena raha jerentsika zany am'izao fotoana zao ny prime ministre anisany hoe nitondra lava indrindra noho ny filoha-pirenena raha ilay mandat no jerentsika nanomboka tamin'ny taona 2024 satria ny prime ministre efa napetraka tao aminatin'ny 73 député mialohan'ny fitondran'Andriamatoa Rajoelina Andry inona no mety ho antony zay mantsy le tena tiako atongavana inona no mety ho antony satria nisy ny fitsipaham-pitokisana ny rana hita ireny fiantsona ny filohan'ny anteny miram-pirenena ny ireo maro anisa teny amin'ny foibe-toeran'izy ireo miova tampoka aty ambadika ny hoe misy mangalatsony misy ohatran'izao sy zao lay mahakasika an'ilay fitsipaham-pitokisana io izy io fa mbola tafaveriny eo ihany inona no mety ho antony zay kisarisary zay hoe na efa misy ary ataontsika hoe ady atrano kely tsy fifanarana ao anatin'izay fa rehefa hita aloha de hita ihany arak'izay hoe tsy miovaova fa eo ihany de io mbola io ihany aloha zany prime ministre Tsay Christian am'izao fotoana zao io za tsy le prime ministre tena manao politika ary za midera azy mahay izy matoa izy tafapetraka eo amin'ny toerana io ary voatazo ny toerany fanaovana politika zany za ndray tena tsy manana alahelo nanina am'zany fa tena osako hoe tena mahay politika izy fa ny olona miaraka aminy ny olona zay adivany eo zany satria ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre nge raha ny fahefana ao anatin'ny lalam-panorenana ny jairena de ny prime ministre ny manana fahefana bebe kokoa noho ny filohan'ny repoblika amin'ny asa rehetrarehetra fanatanterahana sy fiasana eo amin'ny tany sy ny fanjakana dia noho izany zany izay ny mahatonga n'lay filohan'ny repoblika zany tsy maintsy olona efa fanaraka taminy manana fanarahana mazava aminy no tazomy no prime ministre eo satria ilay lalam-panorenana de ny tahena fotsiny tamin'ny andro nanaovana azy hoe mety tsy izy no filohan'ny repoblika fa izy no anana ny maro anisa tao amin'ny anteny miram-pirenena tamin'ny fotoana nanaovana ny olona lalam-panorenana io izany koa no mbola nametrahana ny hoe mety tsy izy no filohan'ny repoblika fa olona afaka rehefa miverina mirotsaka io de tsy maintsy mametra-pialana zany no mahatonga azy tsy fantany akory no fisiny io aty orina rehefa filohan'ny repoblika izy satria tsy nitaheno ho anazy lay lalam-panorenana fa nitaheny tamin'izany andro zany hoe mety ho filoha Marc Ravalomanana no tonga amin'ny fahefana de izy no hanao zay abetsaka ny député de ahatonga azy ho prime ministre zay zany ny fotoana tamin'ny fotoana nanaovany an'le tamin'ny 2010 nanaovany an'le constitution de mitoetra am'izay le constitution de raha ny aniny ataony voalohany indrindra de iny fanaovana ny fahefana ny solombavam-bahoaka tsy nisy iny tamin'ny fiandohany mandany mba hanafahany manao an'lay fandraisana fanapa-kevitra amin'ny alalana diditsy volana sy ny karazany zay nitoiziny hatramin'ny farany de mbola izay ihany koa io apetrany io raha mijery ianao ny secrétaire d'état rehetrarehetra nataony betsaka ny ministra na enany satria ny secrétaire d'état tonga de eo aminy de vita fa ministra mbola mandalo amin'ny gouvernemanta zay vao miampita ary mody resaka fotsiny zany filazana an'izany hoe ndratsa mangaiky amin'ny ministère BDB noho ny secrétaire d'état fa ny asange na secrétaire d'état ianao na ministère tsy maintsy manerana ny Madagasikara zany hoe ny secrétaire d'état resahany io zany zay misy hoe olona 10 raha be indrindra ozy izy tsy manana directeur any amin'ny faritra dikan'izany tsy maintsy créer olona zany rehefa miasa any amin'io faritra io indray tena tsy mitombona mihitsy nylay fanazavana fa ny afahana mibaiko an'lay ministra le olona tokony ministra lay secrétaire d'état zany zay eo anivo ny filohan'ny repoblika ny afahana tena mifehandreo zany zay zany no analisa dikan'izany nge rehefa secrétaire d'état eo anivon'ny filohan'ny repoblika izy ny budget an'izany zany mitotona amin'ny filohan'ny repoblika mety manaraka ny lalàna velona koa ve zay zavatra zay sa indray zany azon'lay filoha-pirenena atao apetraka zay olona tia nipetraka sy ny karazany manodidina azy fa any am'le ministra izy ny manana somary manana olana satria raha mametraka an'le ministra izy de io hitanao ohatrany hafahafa io hafahafa mihitsy le na ny fametrahana an'le ministra azy hafahafa fa ny aha fotsiny tiako tenenina am'le fahefan'ny prime ministre teo noho ny fahaizany politika de normal be zany raha tafapetraka eo satria izy nge nampandany any matoa Andrinirina Rajoelina ny 2018 zay nitoerinay tamin'izany fa hoe rehefa namoaka any seny tamin'izany
hoe nisy doublon be dehibe tao de ay de nanomboka eo zany zay mahita hoe kosa tena nisy tena fanotokotonana be le fifidianana sy ny ary io ngeny tena mifoazany mpanao politika rehetrarehetra hoe tena tsy lasa raha nga io lalam-pifidianana misy io kosa fa ay ve azo viraviraina ohatran'zany le izy sy ny angalarana be ohatran'zany de io zany hatram'izao zany mbola mitoetra io tsy fanikena ny seny io fa vola matotsai kristian ihany ny prime ministre ny tantana ny raha rehetrarehetra zay tenenina ny seny no miteny an'ity voatsela kory zao andriamato iando mitovy anarana aminao ny teny hoe vice président ny seny hoe ny seninga tsy ana mpandratanteraka fotsiny lasa izy nay mpandrateraka fa ny gouvernement daholo manao lalàna sy ny anina rehetrarehetra ka rehefa miteny ny gouvernement atao ty fifidianana ty de atao zao no atao de atao amy fifidianana dikan'zany tsy mahaleo tena zany ny seny fa miankina amin'ny gouvernement dikan'zany ny prime ministre zany no afaka tena mife ny seny raha izay fa nazavany ny seny zay dikan'zany rehefa afaka mifeny seny izy afaka mifeny fifidianana idirantsika rehefa aveo makasika an'le fifidianana satria sany resaka am'izao ihany koa ny fifidianana communal sy ny mpanolotsaina zay tokony ho tanterahana fa iverena kely makasika an'le gouvernemanta omaly ny fanendrenan'ireo fanolorana ny anarana sy ny fanendrenan'ireo ministra vaovao ho mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta zay efa voalaza hoe nahena zany amin'ny isan'izy ireo 7 ny soloana secrétaire d'état ny ataontsika hoe voalaza tao ihany koa ny fianarana sy ny lalam-piofanana nataon'izy ireo raha reo firafitry ny gouvernemanta mpikambany gouvernemanta reo ve amin'ny mampanao politika anao hita hoe mandrafitra n'le tena filana isaky ny ataontsika hoe poste na ny ministera saniny ve reo mpikambandreo sa am'izay fotsiny hoe tsy maintsy voatazony hitsy ny toerana hito tsy afaka esorina sy ny ohatran'izay satria misy maro araka ambe folo ny vaovao any akoatr'izay zany la efa atao ihany fa miovaova toerana tahaka ny mazatra ny zava-mitranga am'izao fotoana zao voatazona ve voafehany ve raha ny fahitana amin'ny akapobeany hoe toerana ny anjara ministera raisy ny tsirairay avy amin'ireny sokajon'olo reny le fomba ny safidianana aloha zany an'lay ministra de nampidirina tany amin'ny tony fanaovana ny tsenambaro-mpanjakana rehetrarehetra nanaovana manifestation d'intérêt zany nanaovana antso hoe iza no afaka andray an'io toerana io ohatran'izao lasa manifestation d'intérêt le izy marina miteny lay filohan'lay androm-panjakana hoe voalohany teto Madagasikara nisy an'izany fa izao mety ho voalohany era-tany mihitsy azany satria ny fanendrena ministra nge tsy misy ohatran'io ny azy zany tsotra kely raha ohatra ianao olona mirotsaka hofidiana filohan'ny repoblika de amin'ny fotoana ivorotsanao hofidiana ho filohan'ny repoblika amin'ny fotoana amolavolanao an'izany de afataro tsara fa tsy maintsy antokony manolotra anao ny dikan'izany manana projet de société lay antoko ary ny projet de société an'io antokony ho taterahanao fa tsy anao rery zany no hoe hitondra ny tany sy ny fanjakana io faharoa manarakaraka an'izany ny antoko de efa manana olona vonina amin'ny sepa-efana rehetrarehetra rehefa mandrotsaka filohan'ny repoblika ary ianao filohan'ny repoblika io matoy ianao afaka nanao programme sy projet rehetrarehetra de efa misy olona ny hoeritreretinao fa afaka natotosan'izany farafakeliny ianao manana olona 3 na 4 prime ministre efa ao anatin'ny heritreritra ao farafakeliny ianao efa manana olona 100 ho ministra ao anatin'ny heritreritra ao manodidina anao eo donc ny fanendrena zany prime ministre na ministra tsy tokony ianana olana mihitsy ny olona tena irotsaka fidiana filohan'ny repoblika satria efa vonina izy satria mifanaraka am'izay olona efa heritreretin'izay no nanaovany an'lay projet hoe tyo afaka taterana am'izao zao ny vita ary asa efa nataony zany talohan'ny irotsahany ho filohan'ny repoblika rehefa tonga zany ny fotoana anendrena ny olona ohatran'io ministra na prime ministre ohatran'io dia ohatrany hoe saritsariny fotsiny sisy satria ianao efa olona vonina tamin'andray an'lay fahefana ny zava-misy ankehitriny io de miteny lay filohan'ny repoblika hoe zay efa nitenentsika tamin'ny 5 taona lasa tsy manana olona vonina andray an'lay toerana tsy manana reto olona vao ny raisiny reto de olona ny raisina ohatry ny mpiasa trano ohatry ny mpiasa any amin'ny orinasa nijerena ny faripahaizany jerena natao ny enquête de moralité sy ny anina rehetrarehetra de hiasa ireo
tsy tonga reo de azo antoka hoe tonga de miasa mahavita avy hatrany fa mety hiasa tsara reo fa tsy maharaka n'lay vitesy eritseretana azy, mety hiasa mihoatra n'lay vitesy tokony eritseretana azy reo, tsy fantatreo zany zay, tsy fantatra lay filohan'ny repoblika, tsy fantany, tsy izy nanao entretien reo fa olona expert ny filazany azy ka manina raha tonga de le expert ny tendreny fa expert analaina no nanao an'lay évaluation ndreo olo reo, ny dikan'izany reo olo reo rehefa miasa io vao ho fantatra lay filohan'ny repoblika hoe tena mandeha marina ve le izy araky ny eritseretako azy marina ve ireto olona natolotra reto satria ilay expert reo no ny safidy azy hoe tia ny mahavita n'ity zavatra ty mahavita n'ity zavatra ty fa tsy lay finoan'ny repoblika zay za tsy manana doty na hoe fahatahorana fiagiahina zany amy fahaizany reo olona mitendrena minisitra rehetrarehetra reo manam-pahaizany reo manam-pahaizany reo za zany tsy na mbola hafa no ireo ary manam-pahaizana ary be lavitra no reo manam-pahaizana fa reo aloha olona eo manodidina azy eo fa ny olana de hoe ireo olona ireo a de teknisianna raha io zany zavatra atolony io ny toerana miatrahana azy a de toerana politisianna satria ny plasina ministra de plasy politika era-tany fa tsy eto Madagasikara rery lazako ohatra ianao a maro be reo firenena ny filohan'ny ministra ny folohan-ta tsy miaramila tsy teknisianna zany be de be zany maro be ny era-tany ny amin'ny firenena mandroso ny ministra ny fahasalamana tsy dokotera dikan'izany tena toerana politika ny toeran'ny maha-ministra zany fa tsy toerana teknisianna ohatrany hoe mametraky ianao a dentiste hitana toerana sage-femme fa rehefa dentiste ny ilaina de dentiste ny tendrenao ao rehefa sage-femme ny ilaina de sage-femme ny ilaina ao rehefa olona mahay économiste ny ilaina de économiste nataonao ao fa rehefa politicien place politique de politicien tokony ho apetraka ao eo ary rehefa place ny olona teknisianna de tokony teknisianna napetraka eo le fahaizana mametraka olona zany za iresahako zay ny place ny ministra de place politika foana ka ny atahorako am'ireo olona teknisianreo hanana an'izay fahaizana politika zay ve izy fandrinana politika zay miohatra amy fahaizany teknisianna zay manko ny manahirana am'le izy le olona rehetrarehetra afaka manao politika ary afaka manana fanapakevitra politika fa mety lahara-pamehana kokoa ao aminy ny maha teknisianna azy satria izay ny ilaina azy ao anefa lay toerana teneny tazominy toerana politika fanapakevitra politika era-tany ny olana misy amy ministra amy ministera de problema politika ny vahan'ny ministra ny ministera rehetra misy eto Madagasikara ireo a de manana teknisianna mahay miasa mpiasa-panjakana ao zany hoe tsy ilay ministra no mampandeha ny ministera ara-teknika fa ny mpiasa-panjakana rehetra ao ny mpiasa-panjakana rehetra ao a de olona manana teknisianna daholy ary manana ny anjara asany tsirairay ny anjarana ministra de mametraka ny politika ny apetraky ny fanjakana ho taterahany reo fotsiny fa ireo ny teknisianna ary eo de hiteraka ady satria ilay ministra teknisianna ny mpiasa-panjakana teknisianna ny mpiasa-panjakana efa zadrara efa noraisina tamin'io asa io ary karamainy ny vahoaka hanao an'io asa io zany a de anjara izy teknisianna ray hafa zay anany any eritseriny ny hitonana azy zay mety tsy hifanaraka mihitsy amy lalana napetraky ny fanjakana hatram'izay amy lalany fanjakana dikan'izany ny fametrahanao zany an'lay teknisianna hoe io ny tena andraisanao azy ho ministra de tena tsy mety mihitsiny fa tokony amy maha politicien azy a no andraisana azy a dia raha politicien teknicien izy a vao maika tsara fa ny politicien no tokony mipetraka amy toera ministra satria tena vahaolana politika no entina amy ministera ary olana politika no vahana eo anivon'ny ministera zay ny mahatonga azy maministera anazy a izy a no solony filohan'ny repoblika eo amin'ny sampandrararay io ohatra eo amy ministera ny fahasalamana de izy no solo tena ny filohan'ny repoblika mitondra ny hevitry ny filohan'ny repoblika ao amin'io sampandraraha io zany zay maministra azy
politika zay tsy manoro izy hoe zao ny fomba fadidina olona atao amin'ny ministera fahasalamana zany fa tena hoe zao ny linina politika apetraky ny filohan'ny repoblika taterahantsika gouvernementa ohatran' zao a dia manatanteraka arak'izay linina politika zay a ny mpiasa rehetra ao amin'ny ministera zay mpiasa-mpanjakana teknika anao taony fa ilay ministra no mandamina ny ara-politika satria izay le hoe dépolitisation ny administration ny ao amin'ny administration zany tsy manao politika mihitsy isan'ny resaka nandeha ihany koa ny hoe gouvernement de consensus am'izao fotoana zao a raha nitazana aloha zany fantatro raha isisa nataontsika avy amin'ny volomboasary no mipetraka ao nataontsika hoe mpikambana feno anatin'ny ministera isan'ny nandeha ihany koa ny hoe ny candidat Roland Ratsiraka ny candidat Andrenana Arvelo Ajo isan'ny nanatitra ny CV teny amin'ny fiadidinan'ny repoblika nanda izy ireo lay firafitry ny gouvernement am'izao ve isan'ny maneho endrika an'izay gouvernement de consensus zay nahoana ihany koa ny toyany mety hoe famatsim-bola satria isan'ny fitakinana nataon'ireo mpiara-miombonantoka raha tsy lazavatsy ny amerikana ny hoe mila miroso amin'ny fifampidiniantsika mialohan'ny anatanterahany fifidianana ny fifidianana moa zany iny efa vita ireo no mijoro aloha zany mipetraka ve zay zavatra zay satria mety misy akony any amin'ny resaka famatsim-bola fiaraha-miasa le izy am'izao fotoana zao ia ny firenena rehetra iando na misy ady ao am'le iavitra na misy ady ao am'le firenena na misy tsy fankazahoana politika ao am'ilay firenena nisy fanonganam-panjakana na fahefana ara-dalàna mipetraka ao de tsy maintsy misy mitazona foana ny fahefam-panjakana de ny atsika mazava ho azy zany fa rehefa misy ny olona raisy no fanonganam-panjakana ohatran'io de ireo no mitazona ny fahefam-panjakana dia mametraka izy zany an'lay hoe rafitra hitondrany an'lay firenena am'izay de ny fipetraka reto ministra atsika am'izao reto zany a satria fatatsika tsara fa rehefa ny fitondrana no eritreretina fa tetezamita dia tsy maintsy mametraka rafim-panjakana ahitana an'izay hoe fiaraha-mitantana zay ianao zay zany le izy satria fantatrao tsara fa tsy afaka hiara-iasa am'izao tontolo zao ianao raha ohatra ka tena unilateral le fahefana apetraka ao de tsy maintsy apetraka ao zany anana endrika hoe fiaraha-mitantana ilay fitondram-panjakana apetraka ao de izay no endrika apetrany eo am'ilay gouvernement ankehitriny kanefany a io de tsy anana nyzany mihitsy raha tsy ilay vondrona mpanohitra na ny opposition na ny parti contre mihitsy no milaza fa ekenay ty fitondram-panjakana itya miditra ao anatiny zay a miara-miasa ao zay izay izy vao mahazo an'izay hoe conscientiel zay zany mety hipetraka ve zay zavatra hoe fanoerana anaiky ny fomba fitondrana sy ny mpitondra eo amin'ny tafajoro azo antoka fa tsy tafapetraka mihitsiny zany azo antoka fa tsy tafapetraka mihitsiny zany raha misy olona ray na roa na folo am'ireo mpanohitra ireo no mandeha makany a tsy lay olona tsinona tsy lay olona iny no mitanany lay fanoerana fa lay vondrona ka raha lay vondrony mpanohitra mihitsy ny miteny hoe de ekenay ary zany naka de ianao no aneto a zay ndray a de aresaka fa zany tsy possible mihitsiny zany a raha am'izao zava-misy zao tsy possible zany ary zazadino a fa ny fanoerana ny fitondrana de mbola tsy mifarana raha tsy vita ny fifidianana anteny mera vaovao ny députation vaovao vao manaraka zany satria ny fifidianana solom-bavim-bahoaka aoriny ny fifidianana solom-bavim-bahoaka no fitsanganany ny vondron'ny mpanohitra de mifarana zay a rehefa rava lay anteny mera iny zany a de misy anteny mera ray vao misokatra vaovao ndray a de apartirany iny ndray a no mijoro ndray a ny fanoerana vaovao ka raha ny fanoerana am'izao efa nanohatra azy nandritra ny 5 taona azo antoka fa tsy andeha anoana azy am'izao fanonganam-panjakana misy eto zao io resaka iroso am'izay resaka fifidianan'izay tokoa tsika satria isany hoe adevitra am'izao fotoana zao ny makasika ny fifidianana communal sy ny mpanolontsaina zay lazaina fa tapitra tamin'ny 10 volana janoary teo a zany hoe tsy mbola fantatra mazava aloha zany toy an'ny fampandehanan-draharaha iny anivon'ny commune fa raha ny vaovao voaray de ny hoe misy mahazo teny avy any amin'ny district izy ireo ny hoe mitoy fotsiny asa fampandehanan-draharaha amin'ny akapobeany aloha de manoho izay ny bentanàna am'izao fotoana zao a teo ihany koa ny hoe tokony efa nantsona tamin'ny volana aogositra
Izany hoe niaraka tamin'ny deuxième tour ny volana novambra teo ihany koa 13 teo ny fifidianana communal manaky ny androany tapitra ny feptaona mbola tsisy ny seni milaza ny mbola tsy manana daty fa voivory miazoazo eto alohatsika hatramin'izao ino ny be ny tanàna Antananarivo renivohitra niakatra ao ministra ilay fako ny dradradradraina sy ny vazavazany ny olom-pirenena amin'ny resaka loto fako aretina samihafa mbola reo hatramin'izao manaona ny mety hotoan'io raharaha io mety hipetraka ve ny PSD sa hoitariny ihany hoitariny fitondram-panjakana ihany feptaona feptom-piasan'ny be ny tanàna satria izay ihany koa ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao. Ny aloha de amam-ponina Antananarivo de miteny ilay be ny tanàna napetraka teo zany teto amin'ny faritra Antananarivo de ny fenony fako Antananarivo na velany vangongona teo ny fako tsisy vitany. Rehefa nomenao fahefana indray zany izy anana kompétence manerana ny Madagasikara de ho feno fako indray zany Madagasikara mihitsy. Satria zay no ainy. Zay za zany tena miteny mihitsy hoe ny feno fako na Antananarivo raha tsy vitany de ho ampaindraiketinao any Madagasikara indray izy de efa afaka miomana ianao zany fa i Madagasikara mihitsy no feno fako fa tsy Antananarivo fotsiny ihany. Fa miresakitsika amin'ny resaka momba ny fifidianana ny seningy tena tsy indépendant efa izy mihitsy milaza miankina amin'ny gouvernemanta izy na ny daty ninninona na ny asany rehetrarehetra ary voaporofo zany hitatsika tsara fa tamin'ny fotoana tokony hanaovana ny refonte de mbola nanao ralina izy rehefa nitabatabaina izy vo nijonananina vo nahazo fa alalana tany amin'ny gouvernemanta hoe ataovy ara ny refonte de zao de io izy io zao hoe efa voniny zay ozy izy amin'ny asa rehetrarehetra raha ho ataony fifidianan'ny be ny tanàna fa mbola miandry ny gouvernemanta zay le hoe fekinan-doha tsy indépendant zany. Mety hiteny izy izay ny lalàna eny zay ny lalàna fa itsika mametraka seni indépendant tsy indépendant nareo zany dikan'izany aleotsika tsy mifanamamo eto fa aleo tonga de tenenina hoe miankindoha amin'ny gouvernemanta ny fitantanana ny fifidianana rehetrarehetra de zay no mahatonga an'io ka ny fifidianana be ny tanàna io marina fa efa tokony natao efa ho ela tsy mandrainjara ny seni tsy afaka manao ny asa ny seni no ny fiandrasany anjany didy avy any amin'ny gouvernemanta izany de ny dikan'izany zany tsy fantatra hoe inona moa zany mbola antom-pisiny eo raha ohatra ka ny asa tokony ataony izy ngeny raha ny lalam-pandrenina de izy miandraikitra ny fikarakarana momba ny fifidianana tokony hijory izy tokony entitra izy tokony iseho izy fa tsy miseho hoe miraitsy kombakomba foana de fanaranaraka foana de zay hifanarahany eo no atao. Riako mihitsy nylay teny lay olona nanazava tamin'ny aino manjery mpanjakana hoe ny be ny tanàna ankehitriny dia mbola manohy ny asany de za de tena miteny ny maha olom-boafidy tompoko ny maha olom-boafidy dia ferany lalàna voafidy ianao manomboka am'izao daty zao de mifarana am'izao daty zao ny maha olom-boafidy ianao tapitra io tsy olom-boafidy tsony ianao tsisy mitohy zany io rehefa tapitra ny mandahanao de tsy olom-boafidy intsony ianao tsy afaka manao ininina tsony ianao lasa usurpation nao ataonao raha ohatra anao mbola manao fa raha ohatra tapitra lay fotoana ka mbola tsy nanao fifidianana ny fanjakana de ny mandeha any amin'ny resaka délégation spéciale no afaka ataony satria ny olom-panjakana tsy voafidy fa mitoetra miasa eo foana eo anivon'ny commune mpiasa mpanjakana reny mpiasan'ny commune reny afaka manohy ny asany foany reny na tapitra ary lay mandaha an'lay be ny tanàna fa ilay be ny tanàna ny tsy afaka miasa tsony fa ny olona piasa raikitrao afaka miasa foana afaka mampandeha ny raharaha andavanandro manao ny asany foana satria ny be ny tanàna nge tsy ny asa andavanandro nge no ny fidianany vahoaka azy fa ny fandrinana ny politika akapobeny tsisy fandrinana politika akapobeny afaka petraka ilay be ny tanàna tsony zany eo rehefa lany ny mandany tsy afaka mandray ininina eo mihitsy le be ny tanàna ary tsy afaka manao soninininina tsony rehefa tapitra ny mandaha ma olom-boafidy azy zay olona rehetrarehetra tapitra mandaha ka mbola mandray anjara mampiasa izay anaran'izay zay no atao usurpation zany tsy mitombona mihitsiny ny filazan'lay olona hoe de anohy ny asany ihany le be ny tanàna tsia azo ataon'ny fanjakana ny manendry azy hoe
izay be ny tanàna rehetrarehetra lany manda no lasa délégation spéciale misy lalàna ara-dalàna avoaka am'zany de zay ndray a am'izay fotoan'zay a amy maha délégation spéciale azy zany a no andraisany an'lay andraikitra fa tsy amy maha be ny tanàna lany manda azy ka raha le fihetsiky ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ve mety maneho taratra n'izay zavatra zay satria tsisy resaka mihitsy ny mahakasika an'io be ny tanàna io ohatry ny rano fijery ny mpanao politika sasany azy ihany koa de hoe hanao élection mialohan'ny fotoana fifidianana mialohan'ny fotoana ny resaka législative ny fitondram-panjakana le fitsoka an'le rivotra mihitsy mba tiako hozarainao fitondrana teteza mito iavotra tsy manaraka lalam-panorenana raha lalam-panorenana zany no vakinao a de tsy manaraka mihitsy ny zavatra rehetrarehetra teneny lalam-panorenana ao a na ny fomba fipetrahany eo amin'ny toeran'io na ny fanendreny prime ministre na ny fanendreny ministre na ny anaovan'ny élection ny be ny tanàna tsy misy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana fa izay tiany ataony no ataony satria izy tsy voafatotro ny lalam-panorenana intsony rehefa fitondrana teteza mity ohatran'io tsisy aza mieritseritra ianao hoe anaraka lalam-panorenana izy izany no mahatonga azy mahasamy teny de reo député reo mery reo ihany tonga de mitomiasa eo de any tsy misy fanarahan-dalàna mifanaraka amy lalam-panorenana ntsony ao zany ny olana misy rehefa fitondrana teteza mita ohatran'io ary teteza mita unilatéral ohatran'io tena zava-doza ho an'ny firenena tena tsika ny dradradradratra am'izay hoe tsy mila teteza mita ntsony ny firenena fa zao tsika tratrany de izy tsika am'izao fotoana zao nefa tena miteny aminao ak tsy possible mihitsy itsika raha tsy manao fifidianana azony rehetrarehetra andraisana anjara eken'ny rehetrarehetra andraisan'ny rehetra-anjara eo a de eken'ny rehetrarehetra ho azy ny voka-pifidianana fifidianana mpahamarinana raha tsy mametraka filopirenena voafidy am'zany fifidianana zany tsika manaraka ny lalam-panorenana ny iverenan'ny firenena ao anatin'ny tanytandalàna de ohatran'izao tsika tsy misy manaraka lalàna zany ny zavatra ataony io tsisy zay mantsony hoe ny lalam-panorenana zao efa karazany tsy arahany efa tsy arahany moa ho atsika ny lalam-panorenana de mbola io ny fototra hijoroantsika hoe tsy mety ranga zao fa zao ny lalam-panorenana tsy mety fa ho azy tsy manaraka an'io mihitsy izy ary zay nge le zavatra rehetrarehetra nanytolomana rehetrarehetra tao ny fiverenana ao anatin'ny tanytandalàna ka zay indrindrina ny afahana mamerina an'izay hoe fifidianan'izay raha hoe ny fifidianana ny mila averina afahan'ny rehetra mandray anjara hoe eken'ny rehetra ny fitondrana tafajoro mba hiverena an'le tena hoe tanytandalàna satria raha ny fanambarana ny kabary ny farany taona ny filoha-pirenena satria efa vita moa ny fianianany tam'izany isan'ny hoe anenjana tsy anaiky an'izay ataontsika hoe manoitohana ny fiandrianam-pirenena sy manoitohana ny fampandrosoana andraisana fepetravetrany ny fanoerana nefa mitabataba ihany tsy amy sisiny fa tsy hita zay tena hoe fihetsika mazava afahana mamerina an'izay hoe tanytandalàn'izay fa mijanonao fitakina toy ny mazatra foana ave de manao toivakana sa anahoana le erjika le force exécutoire afahana mametraka an'izay hoe dao averina ary ny fifidianana dao averina ny tanytandalàna ya izao nge raha miteny an'izany andriamatoa Andrena Rajoelina hoe tokony entina mifandraisana fanapa-kevitra amin'ny tsy fanajana zany fiandrianam-pirenena de osako hoe ny tsy fanarahana ny lalam-panorenana ara-baky teny atsaka ny sy-andavany anie de efa tsy fanekena ny fijoroany ny fiandrianam-pirenena ny malagasy iza zany n'olona tokony hoenjena voalohany indrindrana zay le izy za kosa aloha manaika raha misy ohatra hoe hanao tetezany ianao ao de iny tonga le olona de hoe za mpanohatra de potehany le tetezany hoe za mpanohatra fa tsy azonareo atao io tetezany io zany de tokony hoenjehany zany satria manakana ny fandrosoana raha misy olona mpanohatra manao hoe za mpanohatra fa de tsy azonareo atao io barazy io de bahanany eo de tsy aniny fa tsy mbola nisy mpanohitra nanao an'izany zany no atao hoe fanakanana ny firoson'ny firenena fanakanana ny firoson'ny firenena nge ny filazana hoe aza mamboly vary nefa mivary ny foto-tsakafo de je rahantsika mahita zao ny problema atsika mivary zany nge ny fanakanana ny fandroson'ny firenena fitaritana ny vahoaka ikomotsy amboly vary nefa ny o ny foto-tsakafo zany zavatra zany tena mila tokony hojerevana tsara zany mifanaraka ave amy tombotsoan'ny firenena ny fanaovatsika
ny fijerevantsika nyreo ministra ireo amina CV io fanaraka amy tombontsoa firenena ve zany ola nianatra tany Sorbonne no hitantana ny fambolena eto amitsika hitantana ny fahasalamana eto amitsika nizy any raha miresaka fahasalamana ary vo marary anao tonga de manao analizy eto amitsika tsisy an'izany satria tsy takatra ny vidina analizy fa olona efa mijery vao mijery de tonga de atao consultation aloha le olona de mena fanafody zay mifanarakaraka amin'ny arety tsy mifanaraka mihitsy ane zany raha andeha anao hiteny hoe ny ministera rehetrarehetra tsy maintsy ho ataonao manara-penitra fanapaha-kevitra nge ny manara-penitra fa ny fitaovana enti miasa tsy manara-penitra ary ny karama raisin'ireo olon-dreo vao maika tena loza fa tsy afahan'ireo olon-reo hanana fiainana manara-penitra satria ny olona miaina ao anatin'ny manara-penitra ao no afaka manaraka ny fanapaha-kevitra manara-penitra ohatra raha itenenkonao am'izany hoe manara-penitra ny manana sofo elektrika ny an-trano handronao rehefa ririnina fa firy ny olona afaka hanara-penitra amy karamany 1 million isam-bolana vidina sofo 5 million dikan'izany ny mampanara-penitra anao de tsy maintsy lay olona aloha no afaka manamara-penitra na ny karamana na ny fiainany ahafahany miaina mampanara-penitra ny fiainana rehetrarehetra raha fa terenao am'izany inge le fiainana manakana ny fandrosonana izy zany tena manakana ny fandrosona zany tsy miaraka amin'ny fahafahany vahoaka ny aina ny zavatra apetraka ao autobloquant zany zany filazanjany autobloquant isan'ny zavatra tazana ihany koa tamin'ny taona 2024 ny hetsika ny vondron'ny kandida ny hetsika fotsy maro ny mpanao politika isan'ny voakitika tamin'izany moa zany ny voantso teny fiadanana ny avy amin'ny tiako Madagasikara ny hery vaovao ho an'ny Madagasikara ny mpanao gazety ny koloniely nahiditra ponja maro de maro endrika daholo zany rehetra zany nanam-porofonany hoe zay manakana ny fampandrosoana manohitoana ny fiandranam-pirenena sy ny maro hafa de avy hatrany de andraisana fepetra manaona ny mety ho endrika izay am'ty taona 2024 ity satria na tiana aloha zany na tsy tiana aloha zany de zay hoe mbola reo ihany ny rodoben'ny mpanohatra tsy miova tsy miampy tsy miala mbola reo mijoro reto ihany koa ny avy amin'ny fitondrana samyny ataontsika mifanenjana lay tady ny ataontsika politika am'izao fotoana izao mienjana somary mienjana manahoana ny mety ho endrika ny endrin'izay hoe fampiarana ny lalàna tena ho tena fampiarana lalàna araka ny intsiny sy ny tokony ho izy ihany koa satria olana mipetraka foana zany ny atreto aloha ny voandresanao teo hoe ny lalam-pandrenana ny ACC tsy hita mazava hoe ahoana avy amin'ny fitondrana nefa vao misy mihetsika kely avy ato amin'ny fanoherana de fandao atsona anaovana raha matahora sy ny ohatran'izay araka ny fitaraina maro samihafa ataon'ny mpanao politika lay endrika le 2024 mihitsy le firenetsika nge mitovy ihany am'ireo firenena ao Afrika mitovy ihany am'ireo firenena ao Arabo hitanao le mpitandro ny filaminana am'ireo firenena ireo hitatsika amin'ny tele reny manao zay saipatany sy manao zay tiany atao ka normal be rehefa tany tsy manaraka ny lalam-pandrenana zany dia misy an'ireny fampiasana ny mpitandro ny filaminana am'izay tiana anaovana azy am'izay tiana anaovana azy zany hoe io nge tsotra kely ny mpitandro ny filaminana nge de manao ny asany hoe rehefa misy mametraka fitorina eto de mandeha misambotra manao ankety zay le izy de rehefa mametraka fitorina zany lay olona mitana ny fahefa-panjakana dia manao an'izay ary azadino fa lay fahefa-panjakana misy eo amin'ny toerana io na teteza mity io na inona na inona fahefa-panjakana mpanonga-panjakana io mitovy iretazona ny fahefa-panjakana io no afaka mibaiko ny rafitra rehetrarehetra eo amin'ilay firenena de tsy mahagaga zany raha misy ohatry reny hoe miantra lay ohatran'ny fampiarana ny lalàna fa tsy mifanaraka amy lalam-pandrenana fotsiny ingeny ekipany amin'io de zay fa ny lalàna rehetrarehetrarehetra misy eo ohatrany hoe ampiariny araka ny tokony izy de zay le fandehan'le izy ny tsara ho fantatritsika nge fa ny antony tena antony ngeda be tsy napety ny nampikorotana ny fifidianana tamin'ny fifidianana teo
dia misy artikla roa zany ny ao amin'ny lalam-pandrenana. Ny artikla faharoa amby dimapolo sy le artikla fahenina amby efapolo iny de ny ray zany fandozana fahefana. Lay fandozana fahefana zany le C42 iny zany hoe lay filohan'ny repoblika nametra-pialana tsy nandao fahefana izy a dikan'izany a izy mbola filoham-pirenena mandrapatonga n'lay fahavalo amby folo ny volana janoary a sy ny karazany rehetrarehetra. Dikan'izay a ny artikla 42 iny zany tsy afaka ampiasainy ny ACC mihitsy aty amin'ilay artikla 46 zay fialan'lay filohan'ny repoblika fotsiny teo amin'ny toerany. Nefany izay no olana taminy teo ane tsy nisy fanolorana fahefana tamin'ny filohan'ny Sénat zany tsy nisy. Rehefa nametra-pialana lay filohan'ny repoblika tsy natolotry ny ACC ny filohan'ny Sénat lay fahefana. Mety miteny izy hoe nanana fandavany le rangaha io tany aloha tany le rangaha tsy te hina mangazo fa rehefa tonga amin'io fotoana io le rangaha mety hina mangazo rehefa toloranao mangazo. Dikan'izany ny anjaran'ny ACC nanolotra n'lay fahefana n'lay filohan'ny antenimiran-doolona fotsiny. Rehefa tena tsy hanao izy de niteny izy hoe tsy hanao am'izay teo fa tsy nisy zany. Dikan'izany ny lalàna tsy afaka dinganinao fotsiny ohatry zany hoe jerenao de hoe ty indray ny lalàna ampiasaina tokony namena azy aloha le fahefana de rehefa nylaviny de zany. De avy eo namenao an'lay gouvernement zay tsy voatendry n'lay lalàna le izy. De zany de efa mampikorotana an'lay fifidianana am'izay satria maninona fahefana tsy ara-dalàna no mitatana an'lay fifidianana. Normal zany le candidat rehetrarehetra raha hoe zay rangaha tsy hanao mbola nisy fampanantenana nge tao nisy fampanantenana atao hiavitra hoe misy ny fanovana isy ny fovana anao zay anona ny seni rehetrarehetra fa mandra-pahatonga n'iny fotoana nanaovana ny tirage au sort iny teo vao tena hita fa tena tsy niova le seni tsy niova le gouvernement tsy miova le zavatra eo vao tena hoe zay tsy hanao. Raha ohatra ireo candidat reo tsy nrotsaka de tonga de tenena fotsiny hoe kinareo tsy nrotsakako. Raha ohatra ireo candidat reo tsy nandoa n'lay caution de kinareo tsy manambolako. Raha ohatra ireo candidat reo tsy nandeha nanao an'le tirage au sort anareo tsy vonina koriko fa natao daholo zany rehetrarehetra zany ny andrasana n'lay fampanantenana ny fiovana hoentin'ny seny io ho amboarina ho arinja tsara sy fanamboarana senana rehetrarehetra hatramin'io fotoana io. Ary teo moa de efa nisy faly nge rehefa niditra atao am'le tirage au sort de tsy nahita ny anarana any mato iandry nirina radio latery amin'ny tableau de efa faly tena niovy ty nandeha ny tirage nefa mbola nanao tirage le olona teo vao hoe fitaka be vavy ty zany any le izy tsy azo lazaina ve tafiditra ao anatin'izay ataontsika hoe aratona fitaka zay raha zay ny filazanao azy lay vondron'ny candidat nisany naomby ihany koa ve zany nitolona nandritra an'izay ditongotra maro tamin'ny toerana maro sy tanàna maro zay raha hoe zao zava-mitrangy zao ny jerena tsy hoe tafiditra ao anatin'ny aratony be de be manko ny olona miteny zao mieritreritra hoe tsy naomby lay tolona candidat diso stratégie le candidat candidat raiky amby folo vondron'ny candidat tsy diso stratégie zany anatin'ny stratégie politika de hoe aleo mihitsiny ho hita-poko ho hita-pirenena ho hitany vahoaka malagasy fa tena marina ny zavatra tenenitsika hoe mpandika lalàny reo tsy nitsakanana izy natao hita-poko hita-pirenena hoe reo olona reo de tsy afaka iaino an'izany tolona pasifika zany saika maneran-tany izy io ny tsotrany tsy natao ny tolona pasifika fa herisetra ny vokany tsika inge ny safidy ny tany repoblika demokratika dikan'izany zany rehefa mampiatra ny demokratika ianao de amin'ny alalany fanehoan-kevitra tsy mila fampiasana herisetra zany tsy mila famonon'olona zany tsy mila ohatra ray ho an'izao tontolo zao zany hoe nisy olona vonina irotsaka ao filoham-pirenena nanao ny fombafomba rehetrarehetra na candidat azy feno tanteraka na candidat azy satria raha tsy nanao an'iny tirage au sort iny izy tsy feno na candidat azy satria tsy nanana numéro azy feno tanteraka na candidat azy ahafahany atrika an'le fifidianana fa kosany ilay lalam-pifidianana sy lay zotra-pifidianana am'izay ny hoe tsy afaka ekena kosa satria lalao maloto io tsy misy olona afaka ho tenenina mihitsy na de efa voniny zao ary anao fifaninanana lomano kanefa rano maloto am'izay no asainao ilomanosany hoy izy hoe zay tsy faninana amin'ny lomano io fa rano maloto io ka isan'ny zavatra tazana zao ny
larana fahatelo amby folo ny kandida Randrena Solonyaiko sy teny a niditra tao anatin'ny lalao ihany satria ny hoe tsy afaka manatanteraka ny fitoriana aoriana ny fifidianana ianao a makasika an'ireo zavatra tsikaritra raha tsy mirotsaka milalao amin'ilay lalao a mandatsa bato isan'ny zavatra jereny zany ao anatin'ilay fafana mitory nandeha nefa ny maro ny ataontsika hoe niverina ihany le hoe azo raisina fa tsy mitombina tsisy azo nraisina ny fitoriana ankilan'izay mbola nisy ihany koa ny anazy ny vato no ny foanana zavatra efa tazana mielo daholo ve zany zavatra zany tsy azo atao ve ny tena tonga de nitsipaka tany am-piandohana fotsiny hoe tsy hanao an'io fifidianana io zay tsy isan'ny rotsaka mba hahafahan'ilay izy mipetraka kokoa na ihany koa no hoe miaraka nanao daholo ihany de mba zay mitambatra vaty de zay misaraka fasika ny tiako lazaina ny hoe maro anisa ihany izy raiky amby folo manohatra n're kandida larana fahatelo tamin'izany tsy tany kokoa ve ny tena tokony tondrana an'ilay tolona lay fomba fiady nanoerana an'izay tsy fihetezana maro samihafa zay ny any filositeny aloha de tena safidiny azy ary za efa miteny hoe rehefa hita fa rano maloto le lomanosana ny safidy izy mbola ifaninana tamin'ny andro rajoelona tao anatin'ilay lalao maloto safidiny azy iny iny zany tsy ianina satria ny olona rehetrarehetra samy manana ny safidiny fa ny hoe kosany hoe tena tsy nyrotsaka tamin'ilay fifidianana ny nandray anjara tamin'ilay fifidianana ny rehetrarehetra de miverina am'ilay hoe tsy fahasahina izay zay no azony itenenana anao fotsiny nareo tsy manamboly nareo sady tsy any na tsy vonony nareoko tsy anao fotsiny nareo satria nareo ke tsy sady tsy manamboly ianareo ny tsy manan'olona ny tsy manam-pahaizana ny tsy mananininy kinona moa no anaovanareo azonao zay zany fataro tsara fa ny fifidianana tsy Madagasikara rery no miandry ny vokatry ny fifidianana fa nareo tsy tompony ty fireneny ty mivantana azy fa ankolaka ny communauté internationale zay manana orinasa manana tombontsoa be dehibe eto amitsika mijery koa ny fifidianana izy fa itsika zany a tsy maintsy mijery an'izay tsy maintsy mirotsaka zany ianao tsy maintsy nanao ny fepetra rehetrarehetra na feno na kandidanao anao tao anatin'ilay izy a fa kosany a rehefa mifarany kosa hoe tena hita am'izay fa tena hoe tsy lasa io fa satria maloto a de tsy miditra ianao ary zao a de mbola voapirofo fa tsy nandeha araky ny tokony isy be dehibe nge ny olona tsy nandeha ny fidy ny olana ho anay tsy ny olona tsy nandeha ny fidy fotsiny ihany fa ny tena olana de hoe maro be ireo malagasy tokony isoratra anaranao anaty lisy mpifidianana zay manko le hoe azo ny rehetrarehetra andraisana anjara maro be ireo malagasy tsy afaka nandray anjara atao anatin'le fifidianana eny fa na ny fisoratana fotsiny ao anaty lisy mpifidianana ry izy a de tsy afaka tsy afaka izy satria namoana rehefa amin'ny andro mpifidianana ianao omena andro ray tsy esana andeha andajabato anateterahanao ny zoanao ampanjakanao ny zoanao hanananao n'izay zo feno zay andeha hifidy fa izay nge tsy zava-dehibe no ny fisoratanao ao anaty lisy mpifidianana fa ny fisoratanao anaty lisy mpifidianana tsy manana ianao na ray segondra ary omeno ny fanjakananao tsy esanao mba hahafahanao hanana fotoana isoratra ao anaty lisy mpifidianana lasa nay ny talatalarybilaka misy zoma sabotsy ianao miasa lady ianao mivavaka aizanao isoratanao anarana am'zany ny mpanoratra anarana eny am'ny fokotany a miandry ny président am'ny fokotany am valo vao mahazo carnet amy sivy sasany indraindray président am'ny fokotany vaovaokao mandeha le mpanoratra anarana mpanampy atokantrano sisany tratrany eo apetra koa le kara-panondro adikan'le narak' zay tsy zany nge le olany ny tsy fanomezana n'lay malagasy an'izay zo ahafahany misoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana zay ary tokony omena fotoana malalaka izy ahafahany manomana ny antotantaratasy rehetrarehetra mba ahafahany misoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana zay fotsiny ihany a de efa sakana lehibe ho anay zany hoe maro loatra ray olona tsy afaka misoratra anarana atao anatin'ny lisy mpifidianana noho izay fandraisana fanapaha-kevitra mitanila izay de ny valiteny moa zany de ohatrany hoe saika hoe any amy prison le olona no soratana anarana any ampiasana no soratana anarana ny fefarany mety etsy tapony totobato nambondrana anao asina carnet de zay mandalo de ho soratana anarana omeo fotoana malalaka le olona isoratana anarana anjarany seninga mametraka an'zany rafitra zany
mba hafahany rehetrarehetra handray anjara am'le fifidianana ny fisoratana anarana no anatin'le mpifidianana zay mifandraisa fa tsy tenena misorata anarana misorata anarana le fotoana nge tsy omenao azy tena ny fanavozana isa-taona ary am'izao maro ny olona tsy mahafantatra ny eny am'ny fokotany tsisy fanetanana ny seni tsy taitra zany zavatra any hoe isany manamafy daholo ny zavatra ataontsika hoe tsy fihetezana tsy fatomombanina samy hafa nefa mbola hiditra ihany koa tsika amin'ny resaka iverena kely ny hoe resaka fifidianana asan'ny seni zany fa tsy asan'ny parti politika zay ny teneniko asan'ny seni zany fa tsy asan'ny parti politika raha milaza izy hoe ny fiarahamonim-pirenena no manana asa amin'ny fanetanana ny olo-pirenena andraikitsy ny seni no mampiasa azy am'zany asan'ireo zany fa andraikitsy ny seni ameo moyen izy meo vola izy anaovana an'zany asanareo zany a rehefa tsy vitanareo tsy mahagaga nge raha betsaka ny vola nomeny ny communauté internationale landreo ONG sy société civile reo tam'y fanetanana mahakasika ny fifidianana tam'y fanaramaso ny momba ny fifidianana noho ny vola nomeny ny seni anefa ny seni asan'ny seni zany fa rehefa hitan'ny olona anange fa mitavozavoza de tady lalakafa izy satria izy mila mahazo résultat de tsy mahagaga zany raha ohatran'zany ny olana eto amitsika mihitsiny de zay lasa aferaky trano an-trano ny seni sy ny gouvernement sy ny ACC fotsiny ny fandefasana n'lay fifidianana de lasa fifidianana trano an-trano le izy fa tsy mandeha araky ny tokony ho izy nefa ntsika raha tena mitady any Madagasikara zany eny Madagasikara nge tokony handroso hoe raha mifidy daholo ny olo le za zao de miteny any teny ny aty tena hitovizakevitra mihitsy nge amin'ny namana TGV tsy vahoaka ozy izy reo miaraka aminareo reo manohatry reo tsy vahoaka reo fa ny vahoaka 25 millions ny vahoaka malagasy de tena ty de za de tena manaiky marina ny teniny fa 25 millions ny vahoaka malagasy de tena tsy vahoaka marina zany a le olona miaraka amin'ny pomba ny candidat vondrony candidat io na misy 1 million na misy 2 millions na misy 3 millions zany a de tsy vahoaka reo zany satria 25 millions ny vahoaka malagasy fa za koa miteny amy TGV hoe tsy vahoaka nge le tonga tsy mamasina 50 000 personnes ny zaka mamasina ataony sesboletro 80 000 personnes tsy vahoaka ne zany mihoatra am'le 25 millions teneninao satria anao de mametra fa 25 millions ny vahoaka malagasy karaha nisy 3 millions ny fidiny any mato iandriny irena rajoelona no lazainao a tsy vahoaka zany aminao satria 25 millions ny vahoaka malagasy ho ianao TGV no miteny an'zany itsika zany tena mijery an'zany de noho izany zany a jerefo ny fahasahiranan'olona manana olona 3 millions makasitraka azy ny fahasahiranany mitady olona 30 atao minisitra tsy mitombona anay zany fa raha io fitondrana io miaraka am'ireo olona 3 millions reo tsy mila mitady mpanohitra tsy mila mitady anizany zany olona 3 millions zany miasa tena miteny aminao fa lasa lavitra Madagasikara olona miasa fa tsy olona miandro tolora-potsiny samihafa manko zay olona miasa mitady vola mba ahazahoana jiro fa tsy olona mitatamboka fotsiny mba ahazo jiro tsy zay le izy de zay zavatra zay zany no tena olona eto Madagasikara zay natao fotsiny hahazahoana toerana ilay fietsika politika rehetrarehetra de rehefa avy eo anao tsy tavavoaka satria maninona lasa anao rery zany no mitondra le firenena de inona no atenainao amy 2024 le olona nitondra tamy 2023 olona nitondra nandritry ny 5 taona teo no eritreretinao fa iova za nge miteny avitra fa manahirana nge raha hoe tena mijerina zany hoe filoham-pirenena no miteny hoe izao no tena fomba raitra indrindra amy fanendrena minisitra ianao nge fanendrena minisitra teo ary tsy voalohany nanendrenao minisitra io fa efa imbe dehibe anao nanendry minisitra de zao anao vao tonga saina fa diso daholo zany ny fomba fanendrenao minisitra rehetrarehetra tany aloha tany tsy niety daholo zany tsy nanara-penitra zany fa izao ianao vao anomboka nametraka an'zany manahirana ane mieritreritra an'zany andrakandramana daholo zany lay fombafomba rehetrarehetra asina kely gouvernement d'action gouvernement de cerveau gouvernement zao de ity ndray zany zao de tsy haiko ny resaka social sy ny anina ndray ny tena hojerena de manahirana zany zavatra tokony vitany tany an-trano tany amin'ny
ary enatano miresaka an'izany raha ny tena izy fa ny fijoroanao za filohan'ny repoblika ianona prime ministre ampy zay poisy to isan'ny resaka mandeha ihany koa ny am'izao fotoana izao ny resaka fanoherana namarana ny fotoana mantsika satria efa somary lasalasa ny fotoana antsika Andriamantoa Iada Jean Pierre ny fanoherana aiza ho aiza am'izao fotoana izao lay fanoherana amin'ny akapobeany tiako resana eo ny rodobe ny mpanohatra eo ny vondron'ny kandida io ihany koa ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny ara-poko eto Madagasikara mitsangana daholo isan'ny nanaitra ny maro moa indrindra ny faraparan'ny taona iny ny fitsanganan'ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ny amin'ny foko malagasy ny hoe anala ny diplomate frantsay hiditra amin'ny resaka fifampiresahana samy gasy na amin'ny efem-potoana am'izao fotoana izao mbola mangina daholo aloha raha efa nita fa nivoaka atao amin'ny fanginana aloha zany ny vondron'ireo kandida ny hoe amin'ny toy ny tolona mirahiny zay tolom-bahoaka aiza ho aiza le tena hoe position exacte an'le resaka fanoherana eto Madagasikara zany am'izao fotoana izao satria miandra ny vahoaka malagasy hoe raisiko hoe ilay vahoaka malagasy satria lay tsy nifidy rehetra zany dia bagoko tokanao anatin'le izy hoe anahoana ny toyany satria ny sosialy manaintaina ny fiahina rehetrarehetra ara-tsosialy ny olana maro samihafa lalovana sedraina eny anivon'ny tokantrano fiarahamonina amangany fotsiny mitady fanovana ny firenena am'izao fotoana izao aiza ho aiza le fanoherana zay milaza sy ny hoe vonona ny amme tokony amin'ny hoe tsy maharitra heritony ty fitondrana am'joro ty ny tena misy eto Madagasikara aloha nge de zao le vahoaka zany tsy nifidy sy ny karazany rehetrarehetra ireo zany tsy hoe manohitra fa ireo zany tena hoe tsy makasitraka n'lay rafitra apetraka tsy makasitraka n'lay fomba hitondrana n'lay firenena tsy makasitraka n'lay dingana arahana amin'ny fanaovana politika eto amin'ny firenena tsy makasitraka izy dia tsy mandeha mifidy izy na manam-potoana ry izy andanana soratra anarina ifidy tsy mandeha izy zay tsy fakasitrahan'lay vahoaka zay tena izay tena mafy kokoa zay noho ny fanoherana mafy kokoa zay noho ny fanoherana satria tena tsy miasa izy ny fanoherana de misy ny atao hoe opposition zany araky ny constitution de io le resahantsika hoe rehefa tonga ny fifidianana sy olombavambahoaka de mipetraka ao aoriana ny fifidianana sy olombavambahoaka iny le opposition iny opposition iny tena le azo tika tena opposition constructive ny filazana azy io tena hoe tsy miaraka tsy mandraanjara miaraka amin'ilay mpitondra izy fa izy kosany de vonona ny itsikera ilazany zay tsy mety rehetrarehetra ataony fitondrana io mba handeana ny fitondrana io ho any amin'ny tombontsoam-bahoaka de mbola tsy nitsangana aloha zay zany ny tena anan'izy fa ny akabiazanay mpanao politika ny tena marina tsy mifeany io fa tena any am'le fanoherana le contre tena parti contre zany hoe tena le tovy am'le vahoaka zany fa tena tsy manaiky mihitsy an'le fandehanana n'lay fahefana tena hoe le rafim-panjakana mipetraka mihitsy ny tsy mety le fizotrony le fahefana mihitsy ny tsy mety contre fa tsy misy manakana an'izay hoe anao téléphérique izy de tenenina fotsiny hoe tsy lara-pahameny io de zay de vita fa tsisy andao sakanana io tsy ho atao sy ny anina rehetrarehetra fa kosa tena hoe contre n'lay fitondram-panjakana am'izao ny maro anisa am'izao zay na ny fivondronan'ny kandida zao zay niforona tamin'ny fifidianana teo tsy opposition zany ny mamita zay niforona vo tsy elakory teo tsy nisy fifidianana sy olombavambahoaka tsy opposition zany ny ANGPM vo niforona afaky-maly tsy opposition zany fa tena contre zany contre ny fitondrana io contre n'lay fahefam-panjakana mitoetra ankehitriny satria tsy lay asa n'lay fitondram-panjakana no tsikeraina fa ilay fipetrahany eo am'lay toerana mihitsy de zay zany no mahasamy hafa eo le teny gasy manko manahirana ny ray fanoherana ny ray misy zany ny mpanohitra manko de misy hoe mpanohitra hoe le hoe mpanohitra sy ny mpanohatra samy hafa zay ny mpanohitra le fanohitra ho an'ny firenena iny le opposition fa mpanohatra le contre n'lay pouvoir mihitsy io de natsika gasy ara moa zany tena mampifankarobe an'lay fotikevitra amin'io fa izay ny tena fipetraka io ka raha le opposition no endrasatsika
dia miandry ny fifidianana sy olombavambahoaka zany vao misy opposition mitsangana vaovao fa ny opposition teo aloha ny RMDM sy ny panorama sy ny opposition rehetrarehetra teo a de mbola mitoetra miasa amin'ny maha opposition azy am'le mandahan'lay député teo satria ny mandahany député no mametraka ny fiapitoam-piasany ny opposition voalaza ny lalam-pandrenana fa tsy ny mandahany lay filohan'ny republika fa mandahany lay député de rehefa misy fifidianana député vaovao eo a de misy opposition mitsangana indray a raha ohatra ka hita fa hoe te hijoro mpanohitra lay tsy mbola olana ihany koa no mahakasika an'iny satria na ny farany teo raha mbola tsy mipetraka zay ny teo anivon'ny ka iny tena misy anina be ny satria itsika ny lalam-pandroenantsika le lalam-pandroenana mihitsy no ny mantsy anao no manahirana satria le lalam-pandroenantsika io zany a milaza le izy a fa ny olona ao anaty anteny meram-pirenena zany de député ninina zavatra soratanao ninona anaty lalam-pandroenana de député zany hoe tsy afaka tsy mpikambana ao anatin'ny anteny meram-pirenena ianao raha tsy député olom-boafidy zany ilay resahantsika ty am'le opposition raha manendry le opposition olona tsy député tsy afaka hipetraka mihitsy ho vice président ny ihany satria tsy député izy zany le lalam-pandrenantsika mihitsy ngeny tsy ianny de terena fotsiny tsy hoarahana zany le lalam-pandrenana fa ho atao amitiavana azy de hoe manendrena ro olona hafa fotsiny eo zay député eo tendrena atao lehibe ny mpanohitra fa ho anahako tsy ny fisiny hoe lehibe ny mpanohitra ao amy toeran'ny vice président ny anteny meram-pirenena no zava-dehibe formalité fotsiny zany raha amiko fa ny faneho-kevitra ny mpanohitra afaka maneho hevitra malalaka araky ny tokony ho izy a zay ny zava-dehibe ny fitondra fanjakana nge tokony heritreritra an'zany e tsisy anitsy ny diany afa tsy ny mpanohitra hitanao zao ny olana rehetrarehetra ateraky ny ACC tsy hitanao hoe toriana izy ny ACC tsy hitanao hoe toriana izy na zay zao tsy hitanay hoe torianay azy izy na hitanay ary tsy manao tsy mety de lasa aminainao manjery fotsiny mifampiresaka za miangavy an'ny filohan'ny ACC tatafa hevitra no ifampidiniantsika na amin'ny ainao manjery na inona fa misy zavatra be dehibe tokony ho azavainao reo a mahakasika ny article 52 mahakasika ny article 46 mahakasika ny nationalité mahakasika ny nanaovanao ny investiture 16 décembre io zany zavatra zany tokony hazavainy fanazavany zany fa tsy hoe rehefa isokatra ty vavaka ty de zao ako fa tsy zay le izy ny vahoaka mijery anao a mitsara anao a ny vahoaka no mitsara anao a mahafilohan'ny ACC anao a fa raha nisy fitsarana afaka mitsara anazy toriana izy fa tsisy moa zay de atao ahoana fa de ny vahoaka voatery any amy vahoaka zay no mitarainy hoe tsy mety ataon'ny filohan'ny ACC ty tsy mety ty ataon'ny filohan'ny ACC ty satria zao ny voalaza ao tsy mety ty ataon'ny filohan'ny ACC ty zao any am'le vahoaka nge zay zao ny voalaza voatery mitarainy de ny vahoaka miainy de mijery de tokony ny vahoaka sisa ny manana ny fanapahan-keviny aminy satria tsisy fitsarana afaka manala azy eo amin'ny toerana zany hoe mbola hitohy amaranantsika tena amaranantsika ny fandarana andre matohy ada ny hoe mbola hitohy ve zany nataontsika hoe fimonomononana ilay mpanohatra alay le resantsika tsy le ao amin'ny anteny meram-pirenena raha isika ataoko hoe fimonomononana fitabatabahana ty amin'ny sisiny amin'ny resaka fanambarana samy hafa sy ny filazana hoe tsy mety io zavatra io sa hoany am'le tena tolom-bahoaka le tolom-bahoaka zay mbola tsy mazava ihany koa moa zany fa tsara ihany koa raha hitondrana fanazavana mahakasika an'izay tsy hoe toy ny fimonomononana fa ny tolona zany teny efa eo an-dalam-pitohizany foana satria ny tolona tsy farana tsy nitapaka mihitsiny ary nyrehetrarehetra samy manana ny tanjona ho tratrariny a de misy ny trany sasany mieritreritra hoe atretony anay ny fitainay a de mamitatreo zay a fa ho anay ohatra ny FLN zany a de mandra-pahafaky Madagasikara ao anatin'ny fangejana rehetrarehetra na ny fangejana ny olona manam-bola toerana na ny fanangejana ny olona manana fahefana eto toerana na ny fanangejana ny olona ny firenen-kafa ty fireneny ty de mitohy foana pisy tolona foana atao am'zany zavatra rehetrarehetra zany ny zava-misy a dia mety eritreritra ny maro anisa ny sasany hoe very anjavony lay etsika fotsy na filaram-be sy zavatra rehetrarehetra natao teo tsia ireny zavatra reny a de anisany menaka mampandeha ny tolona fa raha tsy nisy an'reny tsy afaka nanam-porofona mihitsy ny hoe olona tsy demokraty reo a olona manao didiko fe lehibe reo a
olona efa manao zay saim-patany reo mamono olona mandratra olona maninona efa manana an'izany soloky zany lay tolona ankehitriny tsy hoaniny eto toerana ihany fa hatraminy any ivelany ary tia teneniko amin'ny olona foana ny filo andrinirina rajoelona rehefa tonga teto amin'ny fitonana teto tamin'ny 2018 niaraka tam'ireo olona nieritreretiny fahampiasa vola teto toerana dia raha tsika mahita tsara fa rehefa nandeha ny fanokevitra politika rehetrarehetra natao teto amin'ny tantsa ny fanjakana de tsy afaka ny roso nampiasany volany teto Madagasikara reo olona reo zay olona be deabe nety ny UEM hatramin'ny androany mbola tsy hitanao hoe makaiza le UEM tsy fantatra hoe ahoana ary tsy nisy resaka tsony fa ohatrany hoe very anjavony tsy maresy ny any olona manao ohatr' zany ny resy satria ilay zavatra no eritreretinao ataonao re tsy tafapetraka ao tsisy tafapetraka ao akanaovanao foana fofopofona orinasa zany no misy eo de izao tsika ndray am'izao hoe anatanteraka ny tsy vitany teo inona le tsy vitany teo lay efa natomboka lay rindrina fanaovana etan'olona 2 metatra ve no tohizana tsy haiko 10 metatra sa hoe ahoana sa hoe ity teleferika efa mitsangatsangana ty mboto no vitaina hatramin'ny farany de izy teleferika andeha am 2028 de hoe zay ve ny fandehan'lay fanoizany an'lay tolona de mandroso hoe Madagasikara rehefa misy an'izay hitatsika io ny lalambe ny godana tsy mandeha le izy eny tsy mila ny mpanohitra no mampahafantatra fa tsy mandeha le firenena tsy zany ny anjarany mpanohitra am'teny hoe tsy mety io sy ny anna rehetrarehetra fa ny mpamatsy vola ny olona iara-iasa aminao de tsy mirosona de fa nandeharany zany katso azy eo le asa ataonao satria ambolohany le olona mieritreritra tena zavatra ty rehefa miasa kelikely eo le olona mazava aminy hoe tsy stabilité politique eto Madagasikara tsy misy garantie d'investissement afaka iaterany eto Madagasikara zany eny ny olana eto ny fampandrosoana ny firenena zany tsy ny ministra no andeha ambolo vary fa ny vahoaka tsy raharay isa-tokantrano tsy ny filopirenena no andehanao an'izany fa hoe ain'lay filopirenena ve mampiasa an'lay ministra atonga n'lay ministera afaka anetsika ny vahoaka andeha ambolo vary zay nge ny asa zay ny asa politika zany fa tsy teknika de zany asa zany ny tokony hojerena ny firenena no hitanao fa miasa ny tsirairay isa-tokantrano miasa de zany ary anjara ny fanjakana kosany no mametraka rafitra hoe zao ny rafitra apetraky ny fanjakana mba hatonga ny mpampiasa vola ho tonga eto Madagasikara zao ny fanamorana ny fijoroan'ny orinasa zao ny orinasa tokony hijoro eto afahana zao ny karamafarany ambany tokony ho afahana iara-iasa isy ahafahan'lay vahoaka fa io tsisy hoe andao hofanina ny olona anao an'izao de tsy zany mila rindran-damy mapetraky ny fanjakana politika fa tsy teknika apetraky ny fanjakana mila politika mazava apetraky ny fanjakana na amin'ny fampananana asa eto Madagasikara na amin'ny fampandrosoana ny varotra eto Madagasikara na amin'ny fampandehanana ny ekonomia na amin'ny fandrindrana ny fahasalamana ny fandrindrana ny fahampianarana mila politika mazava zany olona politisianina no apetrany am'izany ary politika no apetrany am'izany fa tsy teknika fa raha teknika vidy boky ohatrany le namaky lala sinory fotsiny vidy natan de mamaky an'iny de vita teknika fa tena politika zay ny ilain'ny firenena ka za de miteny amin'ny vahoaka malagasy mirary ny vahoaka malagasy mba hanana ezaka manokana manomboka am'ty 2024 ty satria za de samy teny amin'ny vahoaka malagasy fa tsy ny fiandrasanao ny fanomezana etsero akoriny no afahanao manala ny fantrana sy miavitra ho an'ny tenanao isa-tokantrano fa ny fandraisanao andraikitra mihitsy amin'ny fiainanao aza manantena an'izaniza aloha raha izao fandehan'zao fa mieza mandehana amin'ny lalan'ny fahamarinana satria izay lalan'ny fahamarinana zay no nyretana nandritra n'iny atsika fotsiny ka tsy resy akory ianao raha ny fahamarinana no tsy nahazahoanao amboara tsy resy ianao raha ny fanajanao ny fahamarinana ny fanajanao ny tsy famonon'olona ny tsy fandrobanao fananan'olona no tsy ahazahoanao ny amboara dia tsy resy ianao akory fa mpandresy ianao amin'ny fahamarinana fa resy ny lay haratsiny ianao
Amarana ny fotoana isika Andriamatoa Iady Jean-Pierre mpandrindra nasionaly ny atoko FLN tahaka ny mazatra eto amin'ny fandarana 2 minitra ho fitina na antso ho an'ny olo-pirenena na ho an'ny mpanao politika namana ihany koa. Ya de misaotra anao after aloha nanasanahako voalohany ty amin'ny fandarana dinika. Misaotra ny MBS koa nanaiky ny fivanianako sy ireo teknisianina rehetrarehetra izay mandrindra izany fandarana izany a. Misaotra ny vahoaka malagasy a izay manaraka ny tsy ny vahoaka malagasy moa fa izay mpanaraka rehetrarehetra moa zany an'ity fandarana ity. Tena anaty kiondana sarotra misy an'ny Madagasikara ankehitriny a ary tena mila olona mahatsiaro tena sy mahatsapa-tena. Ka ny lazako hoe samy mandray andraikitra ny isa-tokantrano satria be loatra lay feo mandeha fa maro loatra reo olona izay manantena fanomezana sy mana milatsaka avy any an-danitra amin'izao taona vaovao zao. Za de miteny amin'ny vahoaka fa tsy misy afa-tsy ny fandraisanao andraikitra, fandraisanao anjara, karakaranao ny tokantranonao aloha amin'ny herin'ny tenanao no ahafahantsika ny rehetrarehetra zany a mandeha mandroso. Aza maname tenen'ny olona fotsiny hoe mandroso Madagasikara de androso anao tsy zay, tsy androso zany tokantranonao raha tsy anao no tena mandray andraikitra zany amin'ny fampanotrana ny tokantranonao. Manentana ireo tia tanindrazana rehetrarehetra mba hijoro am-pahamarinana ary azakivy amin'ny hoe satria ny atsika fotsy nandeha tam'le pasifika de hoe resy zany satria tonga teo amin'ny toerana ny olona tsy naiky ny pasifika tsy izay a fa tany mandrakariva ny fahamarinana, tany mandrakariva ny tsy fanaovana herisetra, ny tsy fandrobana fananan'olona sy ny anana rehetrarehetra fa kosany izany akory tsy midika hoe tokony lavolefina itsika eo anatrihan'ny tsy rariny, eo anatrihan'ny tsy andrariny, eo anatrihan'ny tsindry azo lena atao amintsika ijoroa fa Madagasikara efa tsy mandoalika intsony dia manao veloma mahafinaritra nareo rehetrarehetra. Ankasitrana Andriamatoa Iady Jean-Pierre mpandrindra nasionaly ny atoko FLN ny vahintsika tamin'ity ariva ity ora ray sy 20 minitra teo no niarahantsika inono fa maro ny zavatra afaka tsakotsakoina mba tsy hinanam-boly ny zava-misy amin'izao fotoana izao isika rehetra anton'izany mihitsy no nanaovana izao fandarana izao ahafahantsika mandinika sy mamakafaka ny toe-draram-pirenena isaorana ny teknisianina atao ambadika tao nandrindra ny sary sy ny feo ahafahantsika mihaino sy mahita izany any tokantrano any akasitrana ihany koa ianareo rehetra izay manaraka ny fandarana ny androany ny tapitra mitoy indray ny fandarana amin'ny herina nio toy izao miaraka amin'ny mialy ranom-bana mametraka ny mandrapitafa kosa tompoko lasy tompoko vavy.